Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra ny mpianatra amin'izao fotoana izao etsy ankilany nefa ireo ray aman-dreny efa miomakomana fatratra amin'ny fanangonana ny fitaovana entina hitrehana indray ny taom-pianarana vaovao raha nitsikaritra teny anivon'ny tsena teny Analakely teny tsy mbola miova loatra ny fandehan-tsena ho an'ireo mpivarotra kojakoja ilaina amin'ny fitaovam-pianatra. Na dia efa misy aza ireo izay mividy ny fitaovam-pianarana hiatrehana ny fidiran'ny mpianatra dia mbola mangingina ny tsena amin'izao fotoana izao. Ny entana nefa dia tsy nahitana fiakarana raha ny fanamarihana izay noentin'ireo mpivarotra etsy Analakely. Mbola tsy betsaka aloha mividy amin'izao fotoana izao fa mitovitovy tamin'ny fotoana ihany mividy. Sampa zao tao misy 5 teo eo. Amin'ny fromage zao misy karazany be da be. Misy zao misy karazany le misy fonony plastika ireny amidiny 7,500 sampasy. Dia 200 pages amidiny 15,000. Tena mbola tsy dia misy mividy aloha le izy zany fa mbola sarotra be tsy hoe ahoana le izy na ahoana. Mbola enjakenjana le olona tsy haiko le olona tsy manam-bola na ahoana. Mbola tsisy mividy le izy hatramin'izao. Maro karazana ary misy isafidianana tokoa ireo fitaovam-pianarana hita eny an-tsena. Mivoatra trano koa moa ny entana hita eny an-toerana raha tsy laza fa tsy ny kahie izay plastika ny fonony ary tsy mila protège intsony. Amin'ny ankapobeny dia saika efa entana nalaina tamin'ny volana martsa ireo hita etsy Analakely ireto, antony iray izay tsy mbola nampiakatra ny vidiny entana. Raha lany tahiry ka maka entana vaovao, eo vao mety hisy ny fisondrotana raha ny fanamarihana izay noentin'ny mpivarotra sasany. Misy amin'ireo mpianatra no miditra amin'ny volana septambra ary misy ihany koa no miditra amin'ny volana oktobra nefa dia efa manangona tsikelikely ireo fitaovana ilaina ny ray aman-dreny. Misy isan-karazany aloha izay ilaina mihitsy. Mahafa-po le vidy. Saika hita etsy Analakely avokoa moa ireo fitaovana rehetra ilain'ny mpianatra, eny fa na dia ireo boky ilaina any an-tsekoly aza.